Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Semana kuaniwa radio manerantan dal feoni fanantena ni tundato kiazava. Hoy ny volazan'ity olona iray izay nandalo zavatra betsaka sarotra teo amin'ny fiainany. Nangataka hery tamin'Andriamanitra dia nomeny sedra hampatanjaka. Nangataka fahendrena dia nomeny olana ho vahako. Nangataka fahaizana dia nomeny saina hiasa. Nangataka herim-po dia nasainy niatrika loza aizako misedra sy miala amin'izany. Nangataka faharetana dia nomeny toe-javatra izay tsy maintsy niandrasako. Nangataka dia nomeny toe-javatra fanararoatra ahafahako mampiatra izany. Nangataka tsy azoko izay nitadiaviko fa nomeny ahavokoa izay tena ny ilaiko marina. Eny, novaliany avokoa ny vavaka nataoko rehetra. Mahalala izay mahasoa antsika tokoa Andriamanitra. Arak'izay voalaza ao amin'ny Mateo 9:5-20 ka hatramin'ny 7:20 manao hoe: ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo dia izay hohaninareo na izay hosotroanareo na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va? Ary ny tena noho ny fitafiana? Tsinjovo ny voromanidina, fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsopitra ireny. Ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Ary izy ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza. Ka noho izany aza manahy. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina raisoa ampofazamalaina fatomotrany andro izao. Tarika Jacqueline. Timbalafitra fa eo anilana ilay mpamonjy be fity vonona ia no fitarainana aminy izao mahazo anao izao. Aretina ve saloza manjo mahereza atrakao ny lo fa Jeso fahaolana asa matahotra. Aretina ve saloza manjo mahereza atrakao ny lo fa Jeso fahaolana asa matahotra. AWR. Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Ninuna manjo si miatra aminao de fantaniavoko ireny ny anarany antsoy de ampoanao hanala tebiteby sy
sitore aretinave saluza manjo maeleza atrakaonilo fa jeso vahaolana asa matahotra. ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. alasaro ny faminanin'ny baiboly alasaro ny faminanin'ny baiboly fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no man'ny radio advantista iraisany pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Inona no atao hoe filazaontsara mandrakizay? Ao amin'ny apokalipsy 4:20 dia maneho anjely telo mitondra havatra maika ho an'izao tontolo izao Andriamanitra. Inona no ambaran'izany ho antsika? Ny baiboly dia manao antso fampitandremana iankina ny aina sady manolotra fanantenana azo antoka ho amin'ny ho avy. Inoko fa tsy ho tianao ny ho diso anjara amin'izany afatra izany. Miarabanao ary tonga soa amin'ny alasaro ny faminanin'ny baiboly. Manasanao hanaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny awr no man'ny Kami Otmanina filohalefitry ny awr. Namanao Eliandre Mitansoa no hanolotra izany amin'ny teny malagasy. dia faly miarabanao indray ny namanao Elion Andrea Mitansoa. Mbola tsara misaotranao miaraka amiko ao anatin'ny alasarony faminaniany baiboly. Teo aloha sika dia nianatra mikasika an'ireo famantarana izay nolazain'i Jesosy fa iseho milohan'ny hiverenany fanondrony. Ny baiboly dia milaza miloha reto zavatra iseho izay maneho amintsika fa efa tena tomotra fa tsy hoe akaiky fotsiny ny vanim-potoana farany satria efa miseho mazava daholo ireo famantarana nolazain'i Jesosy eo amin'ny lafiny ara-pivavahana, ara-politika, eo amin'ny tontolo iainana, eo amin'ny fiarahamonina. Ireo famantarana ireo dia manondro ny toe-javatra faratampony anankiray dia ny fiverenan'i Jesosy izany ary izy tenany mihitsy no nyteny an'izany. Midika izany fa izao ny fotoana fiomanana ho amin'izany. Ka aza mangatakandro ireo olole satria tsy haintsika ny avoky ny ampitso na zay ho avoky ny 2 minitra manaraka aza tsy fantatsika. Izany no mahatonga n'ity alasaro ny faminaniany baiboly ity ho famelabelarana mitohitohy manandanja ho an'ny tsirairay satria ny andro tsirairay mihitsy izay hirantsika mianatra eto dia misy tombambidy lehibe mihitsy izay miankina manaina ho antsika tsirairay. Mananteny izay fa hanokana fotoana hamerenana ny fiainona ny tsirairay amin'ireo fandaranareo mihitsy ianao ary azonao jerena nge zany, azonao alaina maimpoana ao amin'ireo roy sy adresy izay nomenay teo. Andeha hiaraka hivavaka isika mialohan'ny hidirantsika vetrany amin'ny loha hevitra izay natokana ho jerena amin'ity anio ity. Mikasika ny fampitandremana farany nomen'Andriamanitra. 3 milohan'ny aviany.
ray malala tomponay any an-danitro misaotra noho ny fitiavanao fatratra anay ka nanomezanao anay fampitandremanao misoratra masina mba hanomana anay ho amin'ny vanim-potoana lehibe indrindra tsy mbola nisy hatramin'izay dia ny fiavianao tsy ho eleny amin'irao ny lanitra sy ireo toe-javatra izay tsy maintsy iseho milohan'izany tsy ny hampatahotra anay akory fa mba hampitandrina anay kosa mba hahatonga anay ho vonina ho amin'ny fiverenanao fanondrony ataovy izay tsy hahavariana anay amin'izao vanim-potoana sarobidy ivelomanay izao Andriamanitro ary sokafo ny fonay handray ireo fahamarinana omenao anay amin'ny anarana sarobidin'i Jesosy le maty ny solo anay sy nitsangana tamin'ny maty amen. Hanomboka hiditra manokana ao amin'ny boky Apokalipsy isika anio. Maro ny olona mihevitra fa boky feno zava-miafina io boky io. Nandritry ny taonjato maro dia nampiororo ny olona sasany ny afatra voarakitra ao anatiny ao noho ireo fomba diso na ny ahonan'izany tamin'izy ireo. No rarana tsy azo ny vakiana teo amina vondrana kristianina sasany mihitsy aza ny boky Apokalipsy. Nefa tsy tokony hatahotra n'io boky io sika. Ny mifanohatra amin'izany aza ny tanjona nanomezan'Andriamanitra antsika an'io boky io. Aoka zava-tsara izay. Ny dikany hoe Apokalipsy arabaky teny dia izao: fanalana saro, fanambarana avy amin'i Jesosy ilay vavolombelona marina, zany no heviny. Ka tsy natao afenina ny fanambarana, tsy fanambarana izy raha afenina, sady fanambarana avy amin'ilay namorona sy namonjy antsika ne. Ka ny analana sarona sy izaran'ireo fanambarana mazava voalaza ao anatiny izay ny tanjon'izao famelabelaran'izao. Satria misy afatra tena maika dia maika alefa n'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra ao milohan'ny hiavindrainy amin'irao ny lanitra. Izany no antony hankalan'ny Satana ny hamakitsika n'io boky io, ny hianarantsika n'io boky io. Tsy tia ny andre ireo fampitandremana sy fahamarinana voarakitra ao sika, satria tena misy hafatra sarobidy ao anatiny, indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny olombelona izao, satria fa voalaza miloha izany ary indrindra ny tokony ataontsika eo anatreny izany. Ka anio isika dia hanala sarona hafatra mitondra fanantenana izay voarakitra ao anatin'io boky io. Ka hitanao amin'izany fa natao hasoa antsika mihitsy ny famakiana azy, ary zavatra mety tsy mbola fantatrao na ny ainanao mihitsy izany fanantenana voarakitra ao anatin'ny boky Apokalipsy izany. Ankoatran'ireo famantarana mahakasika ny fahakekezan'ny fiavian'i Jesosy indray izay efa niarahantsika nianatra teto, dia nolazain'i Jesosy le vavolombelona matoky sy marina izay nolazan'ny Apokalipsy azy ao amin'io boky io, ny fomba hitrangan'ireo toe-javatra farany milohany hiaviany mihitsy. Tehirizin'Andriamanitra ho antsika ry havana ireo teny fikasany na ny teny fampanantenana avy aminy rehetrarehetra mihitsy, hiverina tsy ho ela eto amin'ity planeta tany ity izy, mba handray ny olona rehetra izay nanaiky azy manokana, nanaiky ny famonjena nomeny. Tena mampagitakitaka ny mahatsapa fa tena akaiky ny famonjenantsika, hiala amin'ity tontolony tsy fahazonantoka sy feno fahoriana ity. Tsy efa makaleo antsika ve ny faratsiana eto amin'ity tany ity? Tian'Andriamanitra ho vonina ho amin'ny fiaviany zasy ianao, tiany andova ny fiainana mandrakizay isika. Inoko fa tsaroanao tsara ny famantarana farany nomeny Jesosy antsika dia ny fitoriana ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao. Ka izao ary no afatra mihezinezina mahakasika an'izany izay voarakitra ao amin'ny Apokalipsy 7:14. Apokalipsy 7:14. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miakofy eo an'loha izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Filazantsara mandrakizay
natao ho ampahafantarana amin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany ao amin'ny firenena anankiray ao anatin'io firenena io dia mbola misy fokom-pirenena dia mbola misy samy hafa fiteny ny olona rehetra zany hoe niza mihitsy ary raha iafatra dia mazava antso mba hahatonga ny olona rehetra hatahotra an'Andriamanitra sy amme voninahitra azy fa tonga ny andro fitsarany tsy maintsy mandalo fitsarana niza ary misy antso lehibe manokana eto antso mba iankohofantsika eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano tsy natao iankohofantsika ny ankoatran'izay ilay Andriamanitra nahary sy namonjy antsika nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano izay ihany no hiankohofantsika antso tsy maintsy alefaingana sy amin'ny fomba mazava amin'ny olona rehetra eto an-tany zany efa nioarana avokoa ireo sakana rehetra ahafahan'izany afatra izany miparitaka maneran-tany ary isaoran'Andriamanitra noho izany be dehibe ny fomba ampiasainy amin'ny alalan'ny radio izay mampiasa onjam-peo samy hafa eo koa ny fahita lavitra ny internet ny boky akoatran'ireo mpitoro ny filazantsara mandeha atraizatraiza maneran-tany tena manatratra ny olona rehetra amin'ny fomba rehetra azo ampiasain'Andriamanitra kehitriny miangavy ianao hamelanay hizara aminao ireo tantara fijoroano vavolombelona vokatry ny asan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny radio AWR ilay feon'ny fanantenana maneran-tany satria izay no anananay ary tianay ampairezana anao nanana tompontsoa manokana ny namana Kami Otmanina talehin'ny fampandrosoana ny AWR maneran-tany niaraka tamin'ireo pakasary nanao tahiry-tsary andreo fiovana mahagaga teo amin'ny fiainan'ny olona marobe vokatry ny asan'ny filazantsarani Jesosy Kristy manerana an'izao tontolo izao ary tianay hozaraina aminao reny olona maro nitondra ny vesatry ny fahotana sy ny fahamelohana kanefa nanjary olonafaka nahita fiadanam-po satria voavela heloka no ny herin'ny filazantsara izay no raisin'izy ireny hitan'ireo ekipany AWR izay nalefa namitahiraka mba hanangona nyreny tantara fijoroano vavolombelona ireny maneran-tany ny firifatry ny fitoriana ny filazantsara atraizatraiza tena miditra tsehitra mihitsy Andriamanitra ary tsy voasakana izany asa izany ity misy tantara anankiray ao anatin'ny maro izay maneho ny fomba ny paritany filazantsara aingana teo amin'ny faritra namididina azy izay hanapirofo aminao fa tena haingam-pandeha tokoa haingam-pandeha mihitsy ny afatra entin'ireo anjely telo voalaza ao amin'ny apokalipsy 4:20 teo anjely moa no entina ilazana azy entina ilazana ireo mpitoro ny filazantsara amin'izao fotoana izao Barbi no anaran'ity vehivavy ho tantarainay aminao ity vehivavy hollandaise afrikanina izy ary monina ao amina toeram-pambolena mitokana anankiray nahazo afatra fampianarana baiboly izay noenoiny tamin'ny findainy na ny telefona enti-tanana izy izany koa mantsy no fomba izay ampiasain'ny radio AWR amin'izao fotoana izao fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny finday na ny telefona enti-tanana tsy ho ela dia asainainao mba handray anjara amin'izany dia nanovan'ny fiainany Barbi ireo fahamarinana manandanja ny filazantsara izay noenoiny tamin'ny telefona iny aoka ho fantatrao fa tsy mitovy amin'ny boky hafa izay nataon'olombelona io tenin'Andriamanitra io manana ny hery mitondra famonjena ho an'izay mamaky azy izany ho an'izay manaiky ny afatry ny famonjena entiny nianatra ny amin'ny fahatimora ny fiavian' Jesosy indray Barbi ny anarany koa ny amin'ireo afatra telo manokana avy amin'Andriamanitra izay omena izao tontolo izao ho an'izao taranaka misy antsika izao indrindra izay voarakitra ao amin'ny apokalipsy 4:20
dia nitombo ny fatokiny sy ny fitiavany an' jesosy ary dia nanapa-kevitra izy hizaran'izay nianarany tamin'ireo olona nanodidina azy. Hitanao amin'izany fa tsy hainao afenina na tazonina ho anao rery ny fahamarinana rehefa fantatrao tsara izany, satria natao ho zaraina izany. Tsarovy fa misy olona izay maty, izany hoe nodimandry isan'andro manodidina anao, dia apetraka aminao ny fanontaniana mba efa nahalala ny fahamarinana ve izy ireny talohany hafatesany? Tafandrimandry ve ny sainao mieritreritra an'izany? Iza ny tompona ndraikitra amin'izany? Ka nahoany sika no angatakandro amin'ny fitoriana ny filazantsara? Ny fitoriana ny afatry ny anjely telo izay natao ho toriana maika amin'izao fotoana izao mihitsy. Tena tolotsaina avy amin'ny Satana mihitsy ilay hoe aza mbola resahana aloha izay voalaza ao amin'ny apokalipsy fa sao dia ry havana izay fantatry Barbie ary indrindra izay noraisiny avy amin'ny fanambarana voalaza ao amin'ny apokalipsy 4:12 dia nitoriany. Tsy niandry ny ahalala ny zavatra rehetra izy satria fantany fa izay efa naresy lahatra azy sy nahazo ny fiadanam-po dia ilaina no mizaran'izany maika aloha, dia mampitombo ny fahalalana trany dia mizara, mampitombo dia mizara. Tena nanomboka liana te hianatra ny marina ireo olona nizarany an'izany fahamarinana izany, dia nangataka hianatra bebe kokoa hatrany baiboly azy izy ireo. Vetivety dia lasa ampolony tamin'ireo mpiaramonina taminy ny tonga niara-nianatra taminy teo ambanin'ny hazo lehibe anankiray teo an-tokotaniny. Tsy terena, tsy vozonana, fa tena naniry hianatra ny ten'Andriamanitra ireny olona ireny. Ary amin'izao fotoana izao dia tena betsaka ny olona mangetaeta tia lalan'izany. Indray andro, raha mbola variana ny asa tao an-tranony tao Barbie, dia nandre olona ny kotaba be tany ivelan'ny tranony tany. Nojereny, dia gaga izy nahita vondron'olona tsy fahitany, nivorovoro teo ivelan'ny tranony, tsy nampino azy ny zavatra niseho. Dia lasa izy nivoaka, dia indro nisy lehilahy anankiray tamin'ireo olona ireo nanatona ny Barbie sady nampahafantatra ny tenany taminy. Iupa no anarako ilay lehilahy. Nandeha tongotra lavitra 90 kilometatra niala tany amin'ny tanàna misy anay izahay. Sy ireo olona hitanao ireo 50 hafa niaraka tamiko mba hitady anao. Andro ray manontolo no nandehanan'izy ireo. Dia andranomaso no nitenenany Iupa taminy hoe tonga avy any lavitra izahay mba hianatra bebe kokoa momba an'Andriamanitra sy ny fahamarinany, renay fa afaka mizaran'izany aminay ianao. Tsy mahafinaritra ve ny mihaino an'izany? Hitantsika amin'izany fa tena mihitatra haingana ny asa. Izahay izay miandraikitra ny famokarana ny fandarana amin'ny teny malagasy ao amin'ny radio adventista iraisam-pirenena dia matsapa n'izany mihitsy. Be dehibe ny olona izay tsy mahalala an'Andriamanitra, tena tsy mahafantatra an'izany mihitsy no miantso anay rehefa mandre ny fitoriana ny filazantsara amin'ny radio. Hatrany amin'ny toerana izay nisy ny dahalo, any amin'ny toerana izay tsy azo ny miaramila hidirana akory aza, dia misy olona tena miantso vonina hianatra ny tenin'Andriamanitra. Zany no herin'Andriamanitra mitondra ny filazantsara ny amin'ny toerana rehetra. Vokatry ny asany Barbie tamin'ireo manodidina azy, heritaona monja taorianan'izay dia nanorona trano fiangonana teo amin'ny toeram-ponenany izy mivady. Ary amin'izao fotoana izao dia olona 100 mahery no mivory isan-kerinandro eo akaikin'izy ireo ao anatin'izany trano izany, mianatra bebe kokoa ny amin'ny fitiavan'i Jesosy sy ny fampianarany miaraka amin'izy mivady. Evero anie reto olona maro izay lasa mahafantatra an'Andriamanitra noho ny hafanampona vehivavy anankiray monja nizara ny fahamarinana tamin'ny manodidina azy. Ry namako, ry mpiara-mianatra amiko izay mandre izao famelabelarana izao, lehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Misy antony matoa manao ny fomba rehetra izy mba hampitana izany afatra izany. Orenao ho tonga ny atokantranonao any amin'izay toerana misy anao any amin'izao fotoana izao.
tsy tongatonga ho azy zany manana ny pirofo ny fitiavany be dehibe isika ary ny fanehoana lehibe indrindran'izany fitiavana izany dia nanyrahany zanany jesosy izay tonga tsitrapo teto tany handoa ny onitry ny fahotana ho soanao raha matsapan'izany ianao dia tsy ho tafandrimandry hiresaka n'izany amin'ny manodidina anao manasanao aho hiaino ity andininy anankiray ity izay tena ankafiziko mihitsy mety efa nandrehan'izany ianao kanefa ho averiko aminao zany ao amin'ny Jaona 7:5 andininy izay mirakitra ilay filazantsara mandrakizay asaina toritsika manerana n'izao tontolo izao ndia ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay averiko indray fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay tia metraka fanontaniana aminao nahoana moa no nanolotra ny aina ho antsika Jesosy ilay Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra namorona izao rehetra izao nefa dia nanolo tena hidina ambany dia ambany mba hamonjy asy ianao izay tsy nitady azy akory tsy mampino ianao kanefa dia izany tokoa no niseho izay manapirofo ny tena fitiavana faratampony tao aminy tia hamonjy ianao nahoana moa tsy maintsy maty ho antsika Jesosy raha hamonjy antsika ihany nahoana ny tsy maintsy maty tsy voatery nanao an'izany anie izy tsarofa ny olombelona no ny safidy hanapaka ny fifandraisana tamin'Andriamanitra ary zany no nataony Adama sy Eva tamin'ny naneken'izy ireo ny tenin'ny Satana ary natonga azy ireo tsy nankatohan'Andriamanitra efa nampitandrina azy ireo Andriamanitra dia zozon'Andriamanitra azon'Andriamanitra natao zany ny nandevona azy ireo avy hatrany dia namorona olona vaovao vetivety monja kanefa naleo ny fidy ny ho faty isolo eloka antsika indray fa soavana izany ary zany indrindra ny voalaza ao amin'ny Romana 5:17 mivaky tahaka an'izao fa fahafatesana ny tambiny ota zany hoe vokatry ny fahotana natao zany dia tokony ho faty isika fa izao notoyiny fa fiainana mandrakizay no fanomeza-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika tsy mandainga Andriamanitra raha niteny tamin'ny Adama sy Eva hoe ho faty ianareo raha tsy mankatoa ny fitsipika napetraka hisedrana anareo milaza amintsika izany fa tsy azo ovaina zany le fitsipik'Andriamanitra fa mba tsy hahafaty any Adama sy Eva dia nanao planin'Andriamanitra dia Jesosy no nanaiky ho faty hisolo toerana azy ireo sy ny taranany dia zasy ianao zany fanomeza-pahasoavana ny famonjena nataon'Andriamanitra asy ianao tsy nanam-pahotana Jesosy nefa noraisiny ho azy ny sarytsika azotsika tsaina ve zany azo ny nataony tsy nanao an'izany fa navelany isika zaka ny vokatry ny safiditsika saingy tsy zany no nataony zao ny voalaza amin'ny Korotianina 2:5 izay tsy nalala ota zany hoe Jesosy zany dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjena antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika mazava kokoa aza ny fomba nandikanan'izany ao amin'ny baiboly dika teny iombonany eto Madagasikara dia ovaka itsika tsy mba nanota naoviana Kristy nefa ny ota antsika dia nampitondrain'Andriamanitra azy ho famonjena antsika mba hahatonga antsika ho afaka mandray ny fahamarinana homen'Andriamanitra noho ny firaisana amin'i Kristy mazava tsara izany zany no hevitry ny hoe fahasoavana na grasy fanomezana maimaim-poana ho an'izay tsy mendrika ho azy velively tahaka asy ianao fanomezana homena maimaim-poana homena izay tsy mendrika izany mihitsy rehefa nandeha tao amin'ny zaridaina mampatahotra tao Getsemane Jesosy milohan'ny fotoana anomboana azy teny amin'ny hazo fijaliana hanatanteraka an'izay famonjena antsika izay
dia navelany hitambesatra taminy ny vesatry ny fahotantsika ny fahotany zao tontolo zao mihitsy ary efa saiky nampilofika azy zany satria tena navesatra. Azonao sary an-tsaina ve hoe inona daholo zany hitantsika nitambesatra tamin'izany? Be deaibe ny halatra, ny fanolanana, ny vonon'olona, ny lainga, ny fivadiana, ny fisolokiana, ny fampijaliana, ny fanararotana dia anjaranao no manohy azy fa be deaibe efa itsika tsy anjery. Ny falotona ratsy indrindra zany dia noraisin'i Jesosy avokoa, ilay zanak'ondry madio tsy misy kilema. Nolatsaina izy dia natao tsinotsinona satria nentin'ilay fahotantsika dia ny fatsiana teo amin'ny azo fijaliana mampietry voninahitra noho ny fahotana tsy nataony fa ny ekeny hoentina noho ny fitiavana asianao mba hahatonga asianao ho afaka sy hanana fotoana hibebahana. Ka araroty ny fotoam-pasoavana omenantsika handraisana ny famonjena nomeny. Noraisin'i Jesosy ho azy avokoa ireo fanondro zay manameloka ny hafa eran'izao tontolo izao, zay noraisiny ho toy ny nanondro azy mihitsy ho antony toka ny fahadosoana rehetra, fa isika kosa dia nafahana tahaka ny tsy nanao nininona mihitsy, tahaka ny tsy manatsiny. Tao amin'ny testamenta taloha ao amin'ny soratra masina dia nasain'Andriamanitra nanao sorona biby ny zanak'Israely. Isaky ny manota dia mitondra biby, dia ilay mpanota mihitsy no asaina mamono an'ilay biby eo anatrehany mpisorona mba ho famelana ny eloko izy ireo. Zany hoe ilay biby tsy manatsiny zany no maty ny solotoerana n'ilay mpanota. Mba fantatrao ny hevitra zany, reny biby novonoina ireny dia manondro melohan'ilay Jesosy, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay ho faty solo eloka atsika, ho tonga handatsaka ny rany eo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotako sy ny fahotanao. Ary zany mihitsy no nanondrony Jaona an' Jesosy fony izy tetỳ an-tany ao amin'ny Jaona 1:7. Jaona 1:7 manao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao, ary zany tokoa no izy. Ka arak'izany ny fanompompivavahana tao amin'ny fitoerana masina ao amin'ny testamenta taloha izay ny asa fisoronana no ivony dia nosoratana ao amin'ny soratra masina mba hianarantsika ny planina na ny drafim-panavotana nataon'Andriamanitra hamonjenantsika mihitsy. Niaina tamin'ny fiainam-pakatoavana tanteraka ny didin'Andriamanitra Kristy. Tena natao zany, tena niaina ny tao anatin'ny maha-olombelona azy tetỳ an-tany mihitsy zany mba ohatra ho atsika. Tamin'ny fifandraisana sy izay nataony tamin'ny hafa dia ny fitiavan'Andriamanitra tsy tafetra sy tanteraka. Zany no hita teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Ary na dia nalainy Satana fanatana ny efitra azy izy rehefa avy ny fahadian'ny 40 andro, dia nitoetra ho mahatoky ny joro mahatoky sy ny fikitra tamin'ny tenin'Andriamanitra izy, dia naroda ny tompontsika tany anefitra tamin'ny alalan'ny fandresena ny fahakampanana alefa ny Satana taminy ny tsy fahombiazan'ny Adama sy Eva rehefa nalainy Satana fanahy izy ireo tao Edena. Dia nandresy teo amin'izay naharesy ny zanak'Israely koa Kristy. Asa raha fantatrao fa andiny soratra masina avy tao amin'ny Deutéronomie ao amin'ny testamenta taloha no niraisin'i Jesosy hiadiana tamin'ny Satana rehefa nakafanahy azy izy. Tenin'Andriamanitra mbola manan-kery zany io testamenta taloha io. Misy mantsy milaza fa efa lany andro ny testamenta taloha fa testamenta vaovao zany, fa adosoana izany. Hitantsika eto ny fomba nampiasain'i Jesosy ny soratra masina. Tsarovy hatrany ary, fa samy tenin'Andriamanitra avokoa, soratra masina avokoa, na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao, ary samy mampandositra ny Satana ny fampiasana ireo teny ao anatiny rehefa maka fanahintsika izy. Ny fandresena sy ny fankatoavana tanteraka izay niainan'i Kristy ry havana dia isaina na omena maimaim-poana ho antsika, ho an'ireo izay rehetra manaiky azy ho mpamonjy ny tenany manokana amin'ny finoana. Ny velona tamin'ny fiainam-pakatoavana feno Jesosy, zany nahafahany nanolotra ny tenany toy ny zanak'ondrin'Andriamanitra tsy misy kilema,
izay tonga mba hanaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Mba ampazavany zany kokoa aminao a dia henoy enge ny fomba nanehon'ny Martin Luterany zany. Martin Lutera ilay mpitarika ny hetsika protestanta voalohany no azavainy mazava tsara mihitsy ilay izy. Henoy tsara ny fomba nanazavany azy. Nataony Jesosy ho fahamarinako ny fahamarinany ary ny fahotako indray a dia nataony ho fahotany. Ka satria fa nataony ho lasa fahotany ny fahotako dia tsy manana an'izany tsony aho fa efa afaka. Raha mino an'izany koa ianao dia ho lasa olona afaka. Eny. Nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia mihoatra lavitra noho ny toe-javatra teo amin'ny tantara fotsin-driavana izay nitranga tany amin'ny lasa. Satria izany mihitsy no niantoka ny fahavelomantsika amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny hoavintsika mandrakizay. Ka hitanao amin'izany ny asarobidy ny hitorinan'izany filazantsara mandrakizay izany amin'ny olombelona rehetra dia anjarany tsirairay sisa no misafidy na anaiky na tsy. Izay no antony lazana hoe hotoriana amin'izao rehetra izao amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny famonjena ho vavolombelona ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany tsy maintsy lazaina dia anjarany tsirairay no misafidy. Misongadina mazava ny fomba nylazan'i Paoly ny amin'i Kristy dia tsy hoe Jesosy voaombo itsony fa Jesosy ilay noombona satria efa nitsangana tamin'ny maty izy ary niakatra ny an-danitra. Manao fanelanelana ho antsika, manao fifonana ho antsika amin'izao fotoana izao. Velona izy ry namana ary tamin'ny nitsanganany tamin'ny maty dia resy ny fahafatesana sy ny herin'ny ratsy ary nahazo fahamarinana homena antsika izy. Nanjary antoka ho an'ny tsy fahafatesantsika amin'ny ho avy ny fitsanganany tamin'ny maty. Ary satria nitsangana izy dia afaka ny ho velona mandrakizay isika raha mino an'izany ho an'ny tenantsika tsirairay manokana. Eny, mpanota no vonjena tamin'ny fahasoavana avokoa zasy ianao izay tsy mendrika an'izany velively. Ary antony anankiray goavana, tena goavana tokony hisorantsika an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra izany. Sa tsy izany? Azonao an-tsaina moa zavatra nitranga raha tsy nanaiky ho faty no soloheloka antsika Jesosy? Efa ela isika no tsy nisy intsony vokatry ny hotantsika. Tsy vitany hoe ny soloheloka antsika ny izy, fa nomeny Jesosy antsika koa ny hery hahafahantsika miaina amin'ny fiainam-baovao rehefa manaiky hampahabe maso hanaraka azy amin'ny alalan'ny fanekentsika atao batisa isika. Izay ny dikany batisa mbola horesantsika tsara manaraka. Izany natongan Jesosy ny teny hoe izay mino sy atao batisa no hovonjena. Amin'izao fotoana izao ry havana dia manao ny fomba rehetra Andriamanitra mba hampitandremana antsika ho vonona amin'izay zavatra tsy maintsy hitranga tsy ho ela. Izany no anton'izao famelabelarana izao averina ihany. Andeha ry aloha ho tsy haivina vetivety ny teny filamatry ny fiarahantsika mianatra mialohan'ny hanoizantsika kely ny resaka. Raha ao amin'ny Baiboly dia inoko sy ekeko, raha mifanohatra amin'ny Baiboly dia tsy ho ahy zany. Averintsika indray mandeha. Raha ao amin'ny Baiboly dia inoko sy ekeko, raha mifanohatra amin'ny voalaza amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho ahy zany. Inoko fa ekenao zany filamatra zany. Fampitandremana farany no omen'Andriamanitra antsika ao amin'ny boky ny Apokalipsy. Ka ilayntsika jerena sy ianarana tsara ary hamarino tsara ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay zavatra resantsika teto mba tsy ho diso ny fandraisanao azy ary mba ho fandresen-dahatra avy aminao mihitsy ny fanoloranao ny tenanao ho an'Andriamanitra. Asehon'Andriamanitra antsika ao amin'ny Apokalipsy ny afatra natao antsika amin'izao andro faran'izao mihitsy. Raha mamaky tsara ny soratra masina isika, ny Baiboly iray manontolo, ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, dia ho hitantsika fa mandefa fampitandremana miloha fon'Andriamanitra mba hiomanan'ny olony, miloha ny isehoany zavatra lehibe hitranga maneran-tany. Fampitandremana izay misy fiantraikany amin'ny ho avin'ny tsirairay mandrakizay mantsy izy ireny. Tsy maintsy mampiomana sy manao antsy farany amin'ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra ilay Andriamanitra fitiavana miloha ny aviany loza mahatsiravina hitranga hatrany hatrany, hatrany Sodoma sy Gomora aza. Tsy nitsahatra nitady antsika olombelona hatrany izy mba handray ny famonjeny nanomboka amin'ny Genesisy
ka trany amin'ny apokalipsy. Manasanao vetivety eo mba hijery ohatra vitsivitsy ahitantsika ny fanaon'Andriamanitra rehefa mandefa fampitandremana milohan'ny olony, milohany hanaovany zavatra lehibe rehetra niseho teto tany. Ohatra, nanome toromarika ny Noa izy mba hanomana ny olona rehetra ho amin'ny fandravana ny tany amin'ny safodrano izay ho avy, satria feno faratsiana ny tany tamin'izay fotoana izay, tahaka ny amin'izao fotoana izao mihitsy. Nalefa n'Andriamanitra izany fampitandremana izany mba tsy haringana azy ireo amin'ny safodrano. Tsy mba manery safidin'ny olona izy, fa kosa mampiomana meloa dia samy miatrika ny vokatry ny safidy ny tsirairay aorianan'izay. Be fitiavana ny Andriamanitra ary manana faharetana mahagaga mihitsy dia nangataka tamin'ny Noa izy hampitandrina ny olona ny amin'ny loza mananontanyna, dia nanome vahaolana hiatrehanan'izany koa, dia nanome 20 taona ho an'ny olon'Andriamanitra mba hanapahany hevitra. Fa amin'ny 20 taona be izao, fahasoavana 20 taona, antso-pitiavana nandritra ny 20 taona, tena elany izany. Mahatalanjona izany ry havana. Taorianany nandavan'ny olona maro lay afatry ny famindrapo izay nalefa nandritra ny 20 taona vao nalefa n'Andriamanitra ny safodrano tamin'ny andron'ny Noa. Dia niariary mazava ireo tena mpanaradian'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay, dia mbola haka ohatra ray hafa isika. Mbola nasehon'Andriamanitra io filamatra io tamin'ny andron'i Josefa tany Egipta. Nasehony fa hisy mosary ho tonga amin'ny tany Egipta ray manontolo, nefa milohany hatongavan'izany dia niantso an'i Josefa izy. Tsy ho iraka hitondra fampitandremana fotsiny, fa anampy ny Egiptianina koa hiomana ho amin'ny mosary izay ho avy. Tsy 7 andro fotsiny nomen'Andriamanitra ho an'ny Farao sy ny Egiptianina hiomanana ho amin'ny mosary, fa 7 taona. Tena tamin'ny fahasoavana nanomezana azy ireo 7 taona fampitandremana hiomanany ho amin'ny 7 taona ny mosary izay ho avy. Dia nomen'Andriamanitra saina tamin'ny alalan'i Josefa Farao hanangona ny vokatra mihoatra ny mazatra mba ho feno mitafotafo sy hihoatra ny trano fitehirizam-bokatra hitsinjovana ny 7 taona ny mosary. Hitantsika amin'izany fa mamonjy ireo izay manaraka amin'ny fampitandremana miloha sy ny baiko alefa ny Andriamanitra. Dia miverimberina trano izany fomba fanaon'Andriamanitra izany, mampitandrina miloha, manome vahaolana miloha. Maniraka ny mpaminany izy, hampitandrina ny zanak'Israely, miloha hatrany ny loza izay mananontany azy ireo. Ary mahafaly ny mahalalan'izany. Ny ohatra ray farany raisitsika dia Jaona mpanao batisa. Hitantsika eo amin'ny testamenta vaovao, nalefa n'Andriamanitra izy hanomana ny olona ho amin'ny fiavian'i Jesosy voalohany. Dia nitory ny fahamarinana tamin'ny kery izy, tahaka n'izao ataontsika izao, mba hisariana ny sain'ny olona ho amin'ny fiavian'ny zanak'Andriamanitra voalohany tetỳ an-tany. Ilay feo miantso any anefitra no hamaritany baiboly an'i Jaona. Tamin'izay fotoana izay, tsy miova sady tsy mivadika amin'ny tenin'ny Andriamanitsika. Azontsika atao ny mino fa izay fanolazainy miloha fa ho atao dia ho tanterahany ry havana. Ary rehefa manome fampitandremana ho antsika izy, dia azontsika raisina amin'izay zavatra ny teneniny mihitsy. Ka dia manasanao ahatoky azy eto am-pianarana ny afatry ny anjely 3 izay hanomana antsika ho amin'ny toe-javatra goavana indrindra izay ho avy tsy ho ela hanozongozona n'izao tontolo izao. Ahita indray ireo tena mpanaradia azy marin'Andriamanitra. Tsy izay rehetra milaza ho mpanaradia azy mantsy dia tena izany tokoa, satria misy tokoa ny sandoka. Ary efa nilaza milohan'izany Jesosy tao anatin'ireo famantarana izay niarahantsika nianatra teto. Ao amin'ny boky farany eo amin'ny Baiboly no misy ny Apokalipsy, izay nanomezan'Andriamanitra fampitandremana antsika, ary tena zava-dehibe ho antsika mihoatra ny zavatra hafa rehetra ny mahafantatra izany amin'izao androntsika izao, tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, tahaka ny tamin'ny andron'i Josefa, ary tamin'ny andron'i Jaona mpanao batisa koa. Raha fitinina dia izao mikasika n'ilay filazantsara mandrakizay. Vaovao mahafaly izany fa amin'ny alalan'i Jesosy ary amin'ny alalan'ny rery dia azo avela ny elontsika mba azontsika fiainana mandrakizay any an-danitra. Azo esorina ny fahamelohantsika, efa azontsika andramana ny tena fifaliana marina sy maritra avy aminy na eto amin'ity fiainany ity aza. Ny filazantsara koa dia ny vaovao mahafaly fa amin'ny alalan'i Jesosy dia azo afahana amin'ireo fahotana mamatotra antsika isika. Inona indray no ilayntsika mihoatra n'izany ry havana? Avela eloka, hamarinina maimaim-poana, afahana amin'ny fahotana manandevo, ary afaka mandova ny fiainana mandrakizay
miaraka amin'ilay andriamanitra namorona sy nanavitra antsika. Aiza indray misy oatra izany e? Ary raha sanatria tsy maintsy handalo fahafatesana isika mialohan'ny hiaviany Jesosy a, dia ho toromaso fotsiny izany satria rehefa tonga izy dia ho atsangany amin'ny maty ny olona nanaiky azy ho mpamonjy azy tamin'ny fotoana nahavelomany. Ry mpiara-mianatra amiko, efa tena tongotra ny farany. Efa nilaza Jesosy fa ho avy tampoka izy. Azavariana amin'ity fiainana ratsy sy mandalo ity. Fa manasanao izy hanapa-kevitra an'io, hanome azy ny fiainanao, izany hoe hanao ny sitrapony eo amin'ny fiainanao. Dia hatsapa fiadanam-po ianao na manao ahoana na manao ahoana toerana misy anao amin'izao fotoana izao. Andeha hoentsika mbavaka ny fanoloranao ny tenanao mangina sy amin'ny finoana ho azy manomboka izao. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao zahay fa lehibe sy mahagaga ny fitiavanao anay. Zahay ny nandao lavitra anao kanefa tsy navelanao faty tamin'ny ditra anay zahay, fa tsy nitsahatra nitady sy nandresy lahatra anay tamin'ny mpitiavana ianao mba handray ny famonjena izay atolotra ao. Misaotra raha io, indro manolotra ny fiainany ho anao ity mpiaino ity androany. Hanjakanao sy ho volavolainao, ho vonona amin'ny fiavianao tsy ho eleny amin'ny rahamolanitra, satria te hiaraka monina aminao mandrakizay koa izy. Raisy tompo ny fanoloran-tenany ary ataovy tsapany, fa tsy nanao safidy diso izy raha nanao an'izany. Amin'ny anaran-tsoan Jesosy zoky malalanay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mbola ho toizantsika ny fiarahantsika mianatra ny afatry ny anjely telo voarakitra ao amin'ny apokalipsia manaraka, fa izao hoe irinay ianao mba hianatra ny tenin'Andriamanitra, mba hitanao ny tombontsoa be dehibe izay voarakitra ao anatiny. Ka raha te hianatra na andalina ny soratra masina ianao, na koa te hijery ireo tantara fijoroana ho vavolombelona izay nangono ny radio AWR maneran-tany mba hampahery anao, dia be dehibe ny fomba azonao isafidianana omenanao. Misy roy anankiroa na site anankiroa omenanao reto. Ny voalohany dia awr.org/bible, awr.org, na ity anankiray ity awr.feofanantenana.org. mitambatra le AWR feofanantenana, awr.feofanantenana.org. Afaka mianatra amin'ny alalan'ity pejy Facebook ity koa ianao, satria misy olona betsaka izay tsy afaka miditra amin'ny site ity ary ilay pejy Facebook izay azonao ianarana baiboly maimaim-poana. Feo fanantenana, izay no anaran'ilay pejy, feo fanantenana. Raha manana fanontaniana na atombavaka manokana ianao dia azonao ataony miantso na mandefa afatra amin'reto laharana telefônina ireto: 034 06 797 62, 033 07 170 70. Manao mandra-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elian Andriamitantso. Antoko-pihira ny obo farany.
sendrady mafy eo amin'ny fiainana aza mandany andro mikaroka iana fa niakaikindrindra Jesosy ilay tompona tsy lavitra anao re tsy lavitra Jesosy antsore izy zao e famariana toko antsore aza misalasala tondony le izy zao indre favononizy iaino mivavaka aza mirenireny mitady zay tiana aza avezivezy mifosy fanaina fa niakaikindrindra de Jesosy lay tompona tsy mba mandao mihitsy tsy sasatra miandrana tsy lavitra anao re tsy lavitra Jesosy antsore izy zao e famalianao toko antsore aza misalasala tondony le izy zao indre favononizy iaino mivavaka AWR feon'ny fanantenana aza mirepirepi mitady ny tena soa mivolasy arena de samy olo toko ka tsao mitsara indrindra mitoetra mandrakizay tananakanto loatra mitoeranao ratrizay ireno tsara indrindra tsara mandrakizay tsy mba vidy ambola fa tolotry ny ray hoany rehetra mino tsy vonony bebaka de tsy mahisy adino fa samy ho sambatra radio feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana
noho ny famindrampon'ilay raintsika ny an-danitra no mbola azahoantsika mianatra ny teniny isaorantsika izy noho izany hotoizantsika ao anatin'ny andro vitsivitsy ny fandalinana ny bokyny Genesisy ary fantoka amin'ny safidrano ny fianarana ataontsika manasanao tsy ho tapaka amin'ny fanarahana ny fizarana rehetra ato amin'ity lesony ity andeloha isika angataka ny fitarian-dalan'ny fanahy masina aty am-panomboana hivavaka isika rainay izay any an-danitro misaotranao zahay satria na dia olombelona voafetra aza dia mety hitombo amin'ny fahalalana anao noho ny fanatrihan'ny fanahinao masina mitenenao amponay amin'ny alalany amin'izao fianarana taonay izao amin'ny anaran'i Jesosy amen ny andininy ataontsika tsenjery dia ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Matio 4:20 andininy 7:30 anderahantsika manonona izany Matio 4:20 andininy 7:30 fa tahaka ny andron'ny Noa dia ho tahaka izany koa no fiaviany zanak'olona fa tahaka ny andron'ny Noa dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona izao no voalaza ao amin'ny Genesisy 9:5 Genesisy 9:5 ary hitan'i Jehovah fa be ny faratsian'ny olona ny mifanohitra amin'izany nefa ny zavatra hitan'Andriamanitra tamin'ny famoronana izao no teny miverimberina tamin'ny namoronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany ao amin'ny Genesisy 1 ary hitan'Andriamanitra fa tsara ao amin'ny 9 nefa dia tsy zavatra tsara no hitany fa ratsy nanjarina nenina noho ny namorona ny tany Andriamanitra izay feno ratsy tamin'izay fotoan'izay misy tara-pahazavan'ny famonjena koa nefa ao anatin'ny fanenenan'Andriamanitra hitantaratra ao amin'ny anarana hoe Noa zany izay midika hoe fampiononana izao no voalaza ao amin'ny Genesisy 5:7 Genesisy 5:7 ary ny anarana nataony hoe Noa fa hoy izy ity no ampionona antsika amin'ny asantsika sy ny fisasaran'ny tanantsika noho ny tany izay voahozin'i Jehovah arak'izany dia misy lafiny roa ny fihetsik'Andriamanitra manoloana ny faratsiam-panahin'ny olona hita ao ny famaizana radrariny izay mitarika ao amin'ny fandrianana ny sasany nefa koa mampanantena fampiononana sy famindram-po ho an'ny hafa izany efa reta ao amin'ny tantaran'ny Kaina sy Abela sy Seta izany feo roa mifanohitra izany ary ny tohatrany tamin'ny alalan'ny tsy fitovian'ireo taranak'ireo dia ny an'i Seta izay nantsoina hoe zanak'Andriamanitra sy ny an'i Kaina izay nantsoina hoe zanaky ny olona mbola reto amin'ny tantaran'ny Noa koa ireo feo roa mifanohitra ireo raha nanavaka azy tamin'ny olona hafa rehetra Andriamanitra mba azo atao amiko sy aminao ve ity tenin'Andriamanitra tamin'ny Noa ity ahoanao izy ny aminy Genesisy 1:7 Genesisy 1:7 Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niarabelona taminy eny niara nandeha tamin'Andriamanitra Noa ry mpiara-mianatra namana azo ataony miara-mandeha amin'Andriamanitra eo anivon'ny fiainana feno faratsiana andeary sika anao izany fanandrahona mahasambatra izany dia izay koa no mamarana ny fianarantsika androany mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andritsikivy Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany awr.org na feofanantenana.org.